misy rona telo vory amin'ny anarako i Jesosy dia hoe eo afovoany aho raha nanomboka an'izao fotoam-bavaka izao tsika amin'ny anaran'i Jesosy dia eto ampovoantsika izy amin'ny alalan'ny fanahy masina ndao tsika hitsangana andray izany fanatrehan' izany vavaka tsika raha eo mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy fa androany nanokatra izao fotoam-bavaka izao ianao satria te eona aminay eto misaotra anao fa amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izao fotoam-bavaka izao dia inonay fa eto ianao fanahy masina mankasitraka izay ny amin'ny fanatrehanao ary sokafanay malalaka ao anao izao fotoam-bavaka izao sokafanay malalaka ao anao ny mombanay rehetra ary apetraka feno eo ambany fitarihanao izao fotoam-bavaka izao hovonina hitrao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mba teneny eo akaikinao hoe misaotra anao fa tonga eto ianao miaraka amin'androany na dia mangatsiaka zany andro dia ndao mba hisaotra ny eo akaikinao hoe misaotra anao mba tonga androany amen. Ndao mba hiara-petrakitsika androany tompoko dia n'Andriamanitra izay hidirantsika ao anatin'ny andro-bavaka voalohany anatin'izao fotoam-bavaka izao dia ao amin'ny Efesiana 4:9-5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isireare. Fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isireare. Amen. Riavana fahasoavana mbola ahafahako sy ahafahanao tonga eto androany ndao tsika tsy ireare tsy hoe tsara noho ny hafa na mendrika noho ny hafa fa fahasoavana mbola ahafahana manantona an'Andriamanitra ary mbola noho ny fahasoavana raha mbola afaka manantona azy zasy ianao. Fahasoavana dia mitsika fa fanomezan'Andriamanitra maimai-pona ho an'olona tsy mendrika ohatranao fa Andriamanitra nefa dia namindra fo antsika tsy antsika na dia tsy mendrika ary zasy ianao no ny fahasoavana. Raha resy lahatra ianao androany dia ndao mba hanomboka hivavaka dia mba hisaotra an'Andriamanitra hoe tompo misaotra anao aho fa mba nasoavinao manokana mba nasoavinao manokana dia afaka manantona anao androany ary mbola tianao asoavina Andriamanitra dia mbola entinao eto anatrehanao androany dia te hisaotra anao androany ho foko misaotra Andriamanitra ho fanasoavinao aho dia mba afaka miona aminao Andriamanitra ny Andriamanitra avy indrindra ny Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany ny Andriamanitra lehibe indrindra mba afaka manantona anao izay ilay tsy mendrika indrindra izay ilay tsinitsininy mba afaka manantona anao ny fahasoavanao. Ndao mba hivavaka ianao dia lasa tompo misaotra anao fa fahasoavanao mbola matoy izao aho fahasoavanao mbola namonjenao aho fahasoavanao mbola afamasiko androany mihiratra afaka mbola tonga eto androany dia fahasoavanao Andriamanitra.
fasoavanao dia vovonjy, no fasoavanao dia diova amin'ny fiaina, no fasoavanao dia tafarina amin'ny fiainako Andriamanitra, no fasoavanao dia niona taminao amin'ny fiainako Andriamanitra, no fasoavanao Andriamanitra dia nareninao amin'ny fiainako ry manontolo, no fasoavanao Andriamanitra dia mbola toy izao andro. Fasoavanao dia afaka antsoinao izanakao Andriamanitra. Nao mba hivavaka ianao dia lazay Tompo misaotra anao afaka. Fasoavanao mbola namonjenao ahy Andriamanitra. Rehefa nabateza moza sy anao raha tsy teo fasoavana Andriamanitra. Mba manahoana mo fiainako sy fiainanao raha tsy teo fasoavana Andriamanitra. Fa dao mba hivavaka ianao dia milaza io Tompo misaotra anao fa efa ratsy aho dia mbola nitiavanao, efa potika aho dia mbola noasoavinao Andriamanitra, mbola nareninao fiainako Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa efa tsy mendrika aho ary mbola be dia be aza tsy famendrehako fa mbola nasoavinao. Tsy misy ny tsy Andriamanitra fa mbola notiavina. Avelako ianao hivavaka amin'izao fotoana izao dia lazay Tompo misaotra anao fa tena tsy nitsinona fa dia nasoavina, tena tsy mendrika fa dia nasoavinao tsotr'izao fotsiny Andriamanitra. Fa dia natsanganao Andriamanitra, tsy mendrika fa dia notiavinao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Fahasoavanao
vaina tu faz suava. Sei quase Quase vai na muzenu lunatu Sabaltaru Samalitau Vovejau Na vuta Não vou lá ver se mafiano e faz suava não Sei quase vai na muzenu lunatu Sei quase vai na muzenu lunatu Sambaltaru Somalita Vovejau na vutana. Não bolivava que não dê lazer tu pum socha não fa suava não bola nara kan fiena com je mi socha de mancho fa titsatra nara kan fiena com fa suava não bolivava que não deu itanti que ona tu sora na de lazer tu pum socha não fa bola anara kan fa suava não je manu kam ti segunti bola nara kan fa suava não mi socha de mancho fa bola nara kan fiena ne mena cavo fa suava não Thank you for
misy azo raisina fiainanao dia fiainanay dia mbola teo ianao Andriamanitra itsyanay mbola teo fony ianao Andriamanitra nanarina fiainanay misaotra Andriamanitra fa tsy misy mitsy izay dia no tiavanao tsotra ao fotsiny no asoavanao tsotra ao fotsiny Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa raha jerena momba anay dia tena tsy mendrika izay be dia be tsy fahatanteranay fa mbola nasoavanao izay Andriamanitra ary mbola ho asoavanao dia te hisaotra anao izay androany mankasitraka anao izay Andriamanitra ny afasoavanao izay mbola naraka ny fiainanay ny afasoavanao izay mbola hirotsaka ny fiainanay misaotra Andriamanitra ny afasoavanao rehetra izay mbola ho tanteranao ny fiainanay te hisaotra anao izay androany Andriamanitra. Thank you for Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you. Thank you for Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you. Walilaza yana no thank you. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you. Fasoava Tsika ry havana dia hiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fifonana. Fona eto anatrehan'Andriamanitra isika araka ny tenin'Andriamanitra nomeny tompo antsika aza manahy na amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahanao ho amin'ny fisaorana sy amin'ny fifonana. Amen. Ny manana indrindra dia ahitan'Andriamanitra fahatsoana impito amin'ny fitopolo farafakely. Izany hoe zasy ianao tena mbola mihoatra lavitra amin'izany. Misy zavatra tsy fananina fa maha-olombelona torotoroana tamin'ny fahotana antsika dia misy zavatra foana manaraka antsika. Hitantsika taratra izany amin'ny akanjo anaovantsika aza. Miala ho an-tranontsika manao akanjo madio. Modintsika ny riva dia feno petina mainty ny vozon'akanjontsika na ny tanan'akanjontsika. Tsy hoe manao fanahin'iny tsika ny aminao any anisy tasy na anisy loto any akanjontsika. Dia takan'izany ary mihoatra an'izany ny fianam-panahintsika. Dia arifona voalohany eo anatrehan'Andriamanitra isika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra amin'ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Amen. Manasanao ambany ondrika ny lohanao ary anakipo masinao dia tena hoe fasafasa amin'Andriamanitra no ataontsika eto. Andeha arifona eo anatrehan'ny tompo sao dia misy falotom-po tafiditra ao anatin'ny fotsika ao. Sao dia misy tsy fahadiovana tafiditra ao anatintsika ao. Sao dia misy fiatsaram-belatsi miafina ao anatin'ny fotsika. Jesosy Kristy tompo, ianao no mampianatra anay fa sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha mivavaka aminao izay Jesosy, mba fifalianay zany, hifanatrika aminao zany. Izao safidinay miaraka aminao zao Andriamanitra, firaviravona indrindra mba ho tafahoana aminao.
ifonanay eto anatrehanao Jesosy io izay endrika tsy fahadiovanim-po rehetra hitanao taratra ao anatin'ny fonay na ny fantatray zany na tsy fantatray zany dia ifonanay tanteraka eo anatrehanao Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra mandinika ny fonay ianao mafantatra ny zavatra miafina indrindra azy ifonanay eo anatrehanao Andriamanitra izay endrika tsy fahitsiana rehetra hitanao taratra miafina ao am-ponay mifona Jesosy malalo amin'izay endrika tsy fahitsiana iainanay rehetra na mivantana zany Tompo na ankolaka zany Tompo na ny fantatray Tompo na ny tsy fantatray na hoe verinay hoe tsy maninona Tompo na izay hota mavesatra Tompo mamindra fo aminay mamelany elokay Jesosy Kristy Tompo izay mety lolo-po rehetra ato anatinay fantatray fa tsy sitraponao zany ifonanay eto anatrehanao ivalozanay eto anatrehanao na inona ao anatin'ny lafin'ny fonay ao ka tsy mifanaraka amin'ny teninao mifona Jesosy io mifona indrindra amen ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Romanina 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mandehana amin'ny fanavozan'ny saina indray ara avelantsika eo anatrehan'Andriamanitra velarintsika mihitsy ny saintsika mba ho dinihan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra hoe dinio aho ka fantaro jereo sao dia misy lalam-pahoriana eo amin'ny fiainantsika ndo isika eo anatrehan'Andriamanitra hiteny hoe Tompo izay zavatra rehetrarehetra miodikodina ao anatin'ny saiko kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia hifonako tanteraka aminao Jesosy Kristy Tompo avelatray tanteraka eto anatrehanao ny sainay sy ny efitrefitra rehetra ao an-tsainay na inona Jesosy tazanao ao anatin'ny sainay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ifonanay tanteraka eto anatrehanao mamindra fo aminay mamela heloka anay rehetra Jesosy Kristy Tompo izay fomba fisainana ratsy rehetra izay fomba fisainanay tsy madio rehetra izay fomba fisainana Tompo ao anatin'ny aizana mihitsy azy ifonanay eto anatrehanao tsy natao anay Tompo izany fiainana izany dia ifonanay tanteraka mamindra fo aminay mamelany elokay misaotra Jesosy amen nandao anao Andriamanitra voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia miteny hoe tsy miova aho izao no voalohany amen
dia indray ary amin'izao fotoana izao ifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra izay endrika rehetrarehetra na amin'inona zany na amin'inona na oviana zany na oviana na hatramin'ny zavatra kely na hatramin'ny lehibe indrindra tsy nametrahantsika an'Andriamanitra ho voalohany. Efa mila valim-bavaka eo anatrehany isika dia tiantsika ho terena mihitsy Andriamanitra araka izay azo atao hoe atao voalohany ao. Fa nefa ve mba voalohany Andriamanitra eo amin'ny tontolo andronao, mba voalohany ave Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika, mba voalohany ve Andriamanitra vao mifomaraina isika, mba voalohany ve Andriamanitra amin'izay hitahinantsika. Andao zasy ianao samy andiny tena dia anondrika ny lohantsika, anandratra vavaka fifonana eo anatrehan'ny Tompo. Averintsika izao vavaka izao. Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra tsy miova ianao no voalohany. Na inona fianako Andriamanitra manohitra an'izany famarinan'ny teninao zany dia hifonako tanteraka eo anatrehanao. Tsy afaka ny anovanao mandrakizay satria voasoratra fa tsy miova ianao no voalohany. Mifona Jesosy eo ny amin'izay nanaovako anao teo amin'ny fianako sy ny lafim-pianako rehetra, na inona fietsiko, na inona toetrako, na inona taoko, tsy nametrahako anao ho voalohany dia hifonako tanteraka, mamindra fo amiko, mamelany heliko rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Mino mifanahy masina ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka. Ndao zasy ianao mba hamerina hoe ny famelan-keloka, ho averintsika ihany hoe ny famelan-keloka, ho averintsika fa ny famelan-keloka. Ry havana ny fifonana izay nataontsika tanatin'ny lalon'ny fontsika dia inoana fampamela heloka Andriamanitra. Amen. Andao zasy ianao hanokatra ny tanantsika tahaka ny efa nandray dia manasa anao mba hamerina an'izao vavaka izao. Mino ny famelan-keloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta dia raisiko amin'izao segondro izao famelan-keloka. Raisiko, inoko, voavelany heloko. Raisiko, inoko, voavelany fahotako rehetra. Raisiko, inoko, voavelany tsy fahamarinako rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tambesara ny tanatao. Like you, my love.
Makasitraka Andriamanitra fa miverina taminao indray ny aminay rehetrarehetra tamin'ity andro an'ity. Raisy indray ny aminay rehetrarehetra, ny momba ny fiainanay rehetrarehetra. Eto ianao androany, eto ianao sy ny fanatrehana. Salamo fa 5:7 Andiny fa 7:10. Salamo fa 5:7 andiny fa 7:10. Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Jeremia 3:1. Aza ampanakaiky azy ka dia anatona izy. Aza ampanakaiky azy ka dia anatona izy. Ny ao am-pon'Andriamanitra ry havana dia mba ny ahatonga antsika anakaiky an'Andriamanitra. Tsy mbola akaiky zavatra hafa, tsy mbola akaiky olombelona ny tena ao am-pon'Andriamanitra, fa ny tena ao am-pony voalohany indrindra ho antsika tsirairay avy dia ny mba hanakaikeza antsika azy misimisy hatrany. Amin'ny maha olombelona antsika mety tsy haintsika indraindray mety manakaiky an'Andriamanitra, fa ndao amin'izao fotoana izao mba hanana fotoana minitra vitsy mba hangataka amin'ny fanahy masina, mba tena hitaonany amintsika rehetra mba hanakaiky an'Andriamanitra. Mety zasy ianao ilay karazan'olona taloha tena faran'izay nanakaiky an'Andriamanitra fa mety maty ilay fanakaikeizantsika an'Andriamanitra, mety rava ilay fanakaikeizantsika an'Andriamanitra. Mety zasy ianao ilay tena manakaiky an'Andriamanitra fa mbola manana faniriana te hanakaiky misimisy kokoa. Tao tena hangataka ny fanampiany fanahy masina mba hitaonany amintsika rehetra, hitaonany momba antsika rehetrarehetra mba hanakaiky an'Andriamanitra. Mety misy karazana fiainana ry havana, mety lavitra an'Andriamanitra, mety misy fomba fiaina fanaontsika mety lavitra an'Andriamanitra. Eto ny fanahy masina androany afaka hanampy antsika indray hanakaiky an'Andriamanitra. No entinetintsika androany tsy mbola hanakaiky fiangonana, fa no entinety zasy ianao hanakaiky an'Andriamanitra. No entinety zasy ianao hanakaiky ny fanatrehan'Andriamanitra. No entinety zasy ianao androany hanakaiky ny fanahy masina. Ndao tsy atao fotoana very, tofa ny amintsika rehetra mihitsy no entintsika eo anatrehan'ny fanahy masina. Eu aminawa ovelo nani fanai aso quanto cafazzara fiafarana Eu anila non matsara, eu anila nauno matsara akai que não ameno
toerana matsara toneo akaikina miakoka nefa ampanakekezo ampanakekezo ao marijanao fatratra fa misy toerana ho any tompo eo anilana tsisy toerana matsara hay toneo akaikina miakoka efa madinanao mba tsy hoivavaka zasenao amin'izao fotoana izao dia mba ianao mihitsy ny teny eo anatriany fanemasina tsy tiako fatiantoka ny fotoana nahatongavako eto androany fa atao amin'ny amiko rehetrarehetra mba hanatona an'Andriamanitra teneny mihitsy hoe tsy tiako fotoana very ny fotoana nahatongavako eto fa tena te eona amin'Andriamanitra tao miandroany fanemasina tao amin'ny amiko rehetrarehetra androany fanemasina mba tena nakaiky an'Andriamanitra mba tena natona an'Andriamanitra mba tena hifandray amin'Andriamanitra teneny hoe hatramin'ny fifantohako rehetra atao miandroany lafi-piainako rehetra atao miandroany iona amin'Andriamanitra eto fanemasina nao ny amintsika rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao mba tena hoentina eo anatriany fanemasina hoety androany fanemasina hoeto ny amiko rehetra ten'Andriamanitra hoe fa eo akaikin'Andriamanitra tany mahatsara tsy haiko eo inany zavatra mety hitanao fa mahatsara ny fiainanao fa mino ariavako fa matoza asenao tonga eto androany dia satria matsapitsika fa ny eo akaikin'Andriamanitra any mampetsy ny fiainantsika no tena hiteny mihitsy hoe vavaka tsotra hiteny hoe eo akaikinao Andriamanitra ny mahatsara dia androany tao miafane masina teneny mihitsy tsy mbola valom-bavaka tsy mety tsy mbola fitahina akory fa ny ao akaikin'Andriamanitra ny mahatsara tao miandroany fane masina tena teneny mihitsy hoe tao miamiko rehetra anakaiky an'Andriamanitra andro fane masina mihitsy androany akaikinao mamelona zareo aminao ovelona ny fanay azoko antoka fa tsara baba ho aventsika eo ny pitsanganany zany eo anilanao fane masina eo anilanao matsara tenenao eo akaikinao ihany fane masina akaikinao mamelona zareo aminao ovelona ny fanay azoko antoka fa tsara ampanakekeza zay androany fane masina manijanao fatratra fa misy toerana ho any tompo eo anilana tsisy toerana matsara hay tonga akaikina miantoka ny ampanakekeza feokira amin'izao fotoana izao tsika mihitsy ny teny hoe tsisy toerana mampitsy ny fiainako afa-tsy ao aminao fane masina teneny hoe tsisy toerana mampitsy ny fiainako afa-tsy ao aminao
hoe tsisy toeran-kafa tenena hoe fanontady hatramin'izay fa tsisy toerana mapetsy ny fiainako afa-tsy ao aminao fanay masina tenena eo anatrehany mihitsy amin'izao fotoana izao karazana toeran-kafa rehetra mety nandisy fanantenana karazana toerana hafa rehetrarehetra mety nanimba ny fiainako fa tsisy afa-tsy eo aminao ihany fanay masina no mapetsy ny fiainako afakiteny mihitsy ve za sy anao hoe tsy eo akaiky ny vola fa eo akaikinao fanay masina no mapetsy ny fiainako tsy eo akaikina olombelona fa eo akaikinao fanay masina mba samy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao tenenao anatrehany fanay masina mihitsy hoe tsisy toerana hafa fanay masina tsisy toerana hafa takaliko anao mandrak'izay tena hiteny mihitsy anao ampanakekezo androany fanay masina ampanakekezo nao ilaza farany amin'izao fotoana izao ampanakekezo amin'ny fiainantsika isan'andro riavana dia maro ny zavatra teaka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika maro mety ao atokantrano ao maro ny teaka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mety ny asantsika teaka ny toeran'Andriamanitra mety ny fitadiavantsika teaka ny toeran'Andriamanitra mety ireo ankonantsika ireo te handeha alohan'Andriamanitra fa androany zatsy ianao ndao mba hiara hiteny hoe Andriamanitra ianao no avy indrindra ary ianao koa no mba asandratro ho ambony indrindra eo amin'ny fiainako andao mba ho sahiteny mihitsy zasy ianao androany hoe tsy mbola zavatra hafa tsy misy zavatra hafa tiako ho ambony indrindra eo amin'ny fiainako fa ianao ilay Andriamanitra avo indrindra no mba tiako ho ambony indrindra eo amin'ny fiainako teny am-piandohana dia efa tondrantsika tao anatin'ny fifonana ny zokentsो dia nilaza izy hoe ny fontsika raha nisy zavatra navelantsika naka ny toeran'Andriamanitra dia mihintsika fa efa namelantsika Andriamanitra efa namidra fo tamintsika Andriamanitra dia amin'izao fotoana izao tsika mba hilaza ho reno fanahy rehetra hoe tsy misy afa-tsy ianao reriary Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra avo indrindra tsy misy afa-tsy ianao no asandratro ambony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ianao ary ianao dia ianao reriany ho lohany eo amin'ny fiainako satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:7 dia milaza manao hoe fa ianao Jehova ho no avo indrindra ambony ny tany rehetra efa avo ambony Andriamanitra rehetra ianao noho izany dia aoka mba tsisy Andriamanitra hafa na inona mety Andriamanitra hafa ao anatin'ny fotsika ao ny Andriamanitra hafa dia tsy voatery ihany hoe manompo bodantsika na manompo alantsika na manompo zavatra Andriamanitra hita masontsika fa ny zavatra rehetra izay andriny ny fotsika zavatra rehetra izay ametrahantsika ny fotsika ny zavatra rehetra izay hitoerany faniritsika sy ametrahantsika ny fitiavantsika ray manontolo dia izay no Andriamanitsika androany dao hiteny Andriamanitra akisaka daholo izany rehetra izany androany tsy ho adinotsika fotsiny
tsy ho ataontsika hoe ho adinoantsika vetivety aloha ny asa sy zay rehetra mety maka ny toeran'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa tena ho akisantsika aka ny toerana izay tokony isy azy fa ho averintsika ho an'andriamanitra ny toerana mambondrindra an'andriamanitra androany dia ndao zany mba ho ataontsika kira amin'izao fotoan'izao hoe andriamanitra hoe ianao ny tompo avo indrindra mihoatra n'izao rehetra izao ny fahefanao ianao ny tompo avo indrindra ianao no mendrika andray ny fiderana ianao no mendrika andray an'izao fiankofana hoentina izao androany andriamanitra hitanao ny fonay tsirairay avy tia hanolotra fiankofana tsara indrindra ho anao dia ny tsara indrindra hoentina ho anao andriamanitra androany dia ny anambaranay horenin'ny tany aman-danitra horenin'ny tontolo ny fanahy rehetra fa ianao rery no andriamanitra avo indrindra tomponay ianao rery no andriamanitra avo indrindra ho terainay mandrakizay ianao rery no andriamanitra avo indrindra iankohofanay tompo avo indrindra ianao mihoatrizao rehetraizao tsisy toanao tompo avo indrindra ianao mendrika ho anao fiderana mandrakiza ho averimberintsika ny fotsika rehetra zany amin'izao fotoan'izao ry ana tompo avo indrindra ianao mihoatrizao rehetraizao tsisy toanao tompo avo indrindra ianao mendrika ho anao fiderana mandrakiza tompo avo indrindra indraindran zany andriamanitra masina anindraindran zany andriamanitra tompony zavatra rehetra anindraindran zany andriamanitra mihoatra no zao rehetra zao zany dia mba hivavaka ianao hanolotra hoe andriamanitra tia miankohaka eto anatrianao ianao le andriamanitra avo indrindra ianao le andriamanitra tompony zao rehetra zao ianao le andriamanitra tompony fiainako ray manontolo aminao no anaterako ny fiankohofako andro andriamanitra ny tompony fiainanao dia teneno mihitsy hoe andriamanitra manatitra ny voninahitra rehetra ho anao ianao le tompony fiainako ray manontolo andriamanitra miankohaka eto anatrianao ianao le tompony fanabana ianao le tompony fanjakana ho an'ny fiainako ray manontolo
ianao ilay anotokana omeko alalana ianao ilay tokana afaka masy mandidy tanteraka eo amin'ny fiainako iray manontolo raisoanao ny tery raisoanao ny haja raisoanao ny voninahitra fa mendrika an'izany ianao Andriamanitra tsy misy nizaniza mendrika andray ny fiandiananao tsy misy nizaniza mendrika andray ny toeranao eo amin'ny fiainanay fandredy zahay tsirairay avy miara-miankohaka eto anatrehanao mampiankohaka ny aminay manontolo mba hisandratanao ilay Andriamanitra avo indrindra ilay Andriamanitra mendrika indrindra ilay Andriamanitra masina indrindra misandrata eto amin'ity toeran'ity ianao ny fonay rehetra miankohaka eto anatrehanao ny saina rehetra miankohaka eto anatrehanao ny fananay sy ny atilaliny ny fananay rehetra miankohaka eto anatrehanao paraisany fanindraindrana sy fiankohofana izany mihoatra izao rehetra zao hoanao ilay mpanjaka ny mpanjaka hoanao ilay Andriamanitra indrindra ianao ilay Andriamanitra tompony tompo hoanao reny voninahitra Andriamanitra anao Jehova ho ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fiandrianana fa anao izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao Jehova ho ny fanjakana ary anao no asandratra ambonin'izao rehetra zao zany natondia antsika eto amin'izao fiankofan'izao ry havana ary zany nataontsika nanomboka tany amin'ny fiandohana fotoana dia nanandratra an'Andriamanitra satria anao amin'izao fotoana izao kosa dia andao mba hamerina tantera andao mba tena hiteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raiso ny fiainako iray manontolo dia aoka mba ianao ny andriny eo amin'ny lafim-piainako iray manontolo mba
mivavaka zasy ianao dia zany mihitsy nataontsika vavaka hoe raiso ny fiandrianana jesosy ao anatin'ny foko raiso ny fiandriananao jesosy ao anatin'ny saiko raiso ny fiandriananao jesosy ao anatin'ny fanahiko ray manontolo afaka miteny ihany koa ianao hoe raisy jesosy ny fanjakanao raisy ho fanjakanao tanteraka ao anatin'ny foko raisy dia mba hanjakao tanteraka ao anatin'ny fiainako raisy dia mba hanjakao tanteraka andriamanitra ny saiko ray manontolo ny efitrefitry ny saintsika ho ny voalaza teo aoka mba ho anjakan'andriamanitra tanteraka zany ny efitrefitry ny saintsika zany ny efitrefitry ny fotsika mba ho andriamanitra ny ifesy anjaka tanteraka ary anapaka tanteraka ao anatin'ny fotsika tsirairay avy dia ndao mba ho hitaritsika zany hoe andriamanitra raiso ny fahefana feny eo amin'ny lafim-piainako ray manontolo afaka manona ianao androany izay lafim-piainanao rehetrarehetra andriamanitra raiso ny fahefana feno eo amin'ny fiaina tokantranoko andriamanitra raiso ny fahefana feno ao amin'ny ankohonako tsirairay avy raiso ny fahefana feno ao amin'ny vady ao amin'ny zanaka izay nomenao anay andriamanitra ianao no andriamanitra avo indrindra mba tiana hitoetra tianay mba hanapaka tianay mba ampikirinana zany hoe mahandriamanitra mba ampiandrina zany fanjakanao sy fahefanao zany eo amin'ny fiainanay mba tsy ho zavatra hafa jesosy mba tsy ho vola sy arena mba tsy ho fitahina mba tsy ho zany nandeha hoentinay hiandrandrananao fotsiny fa tena hoe mba lay ianao zay tompony zany rehetrarehetra zany mihitsy no andray ny fiandrianana andray ny fanjakana tanteraka andray ny fanapahana feny eo amin'ny lafim-piainana ray manontolo andriamanitra fiandriananao voninahitranao erisy fahefana mizao rehetr'izao jesosy avo indrindriana Fire, fire, me, so
fiandrianana eo amin'ny fiainako iray manontolo Anao ny fiandrianana mandrakizay. laza mafonao rehetra androany Jesosy io atolotra anao ty foko ty mba ho fiandriananao atolotra anao ty saiko ty mba ho fiandriananao atolotra anao ny fanahiko rehetra atao anatiko ato jereo zay lala mampahory rehetra fa rehefa ianao no miandrinao Andriamanitra rava zay rehetra mampahory eo rehefa ianao no miandrina eo amin'ny fiainako ao anatin'ny foko ao anatin'ny saiko Andriamanitra dia tsy maintsy isy eo amin'ny fiainako koa ny voninahitra ao noho izany dia anao ny fiandrianana mandrakizay anao ny voninahitra rehetra mandrakizay fa ianao ny tomponay ianao no Andriamanitray ary ianao ny mbola ekenay tsy amafisinay androany fa ianao dia ianao rery no Andriamanitray ary tsy manana hafa zay satria tsy ahitanay zanay zay tsy ahitan'izanizy zay asolanao mandrakizay le Andriamanitra tsy misy toanao le Andriamanitra tompony fahefana manerana ny tany manerana ny lanitra hatrany amin'ny farany ambanin'ny tany rehetra ianao le tompony fahefana sy ny hery ary tompony fanapahana amin'ny zavatra rehetra ho anao ny voninahitra rehetra Andriamanitra zao fiangonana zao miankohaka eto anatrehanao satria mahatsiaro fa ary tena te-hanambara aminao fa ianao rery ny tompony fiandrianana atao anatin'ny fiangonana ianao rery ny tompony fanjakana atao anatin'ny fiangonana tsy mbola n'olona ny fiangonana tsy mbola nizaniza ny fiangonana fa anao rery ihany zany Andriamanitra anao mandrakizay ny fiandrianana dia raiso ny fiderana raiso ny fiankofana fa ho anao mandrakizay to Anao ny fiandrianana mandrakizay. atolotra ianao tokoa Andriamanitra ny fiandrianana na ao amin'ny fonay ao amin'ny sainay ao amin'ny fanahinay ary anatin'izao fiangonana izao raiso ny toeranao ao anatin'ny fizarana ny teninao ihany koa satria ianao ilay Andriamanitra ianao no mpanjakanay ary manana teny manokana ianao ho anay tsirairay avy tianao mba hanasoavana anay tianao mba hitahinanay na ara-panahy na ara-piainana sokafany malalaka ao anao fa namasonao momba anay rehetra ary mba sokafy ihany koa ny fandrenesana ara-panahy atao anatinay andraisanay ny teninao andraisanay ny tory lalanao andraisanay izay fanitsianao andraisanay ihany koa izay rehetra tianao andehananay amin'ny hoavinay manontolo mandra-pahatonga anay any aminao dia raiso ny toeranao ary fanay masonao ho tahinany ny fizarana ny teninao ho tahinany ny fandraisanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen afaka mipetraka tsika to faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana teny ho anao indray ny Andriamanitra androany teny izay anangana anao indray teny izay ampahery anao indray amin'ny fiarahanao amin'ny tompo ho voninahitry ny anarany ary ho fitahinanao amin'ny fandalovanao etỳ an-tany amen andray ny tenin'Andriamanitra ary tsika eo amin'ny salamo faraiky amby 50 andininy faraiky amby 10 amin'ny anaran'i Jesosy aza manary ahy aleo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko dia toy izantsika ao amin'ny salamo fa 5:24 amin'ny anaran'i Jesosy any sambatra izay fidinao ka hampanatoninao hitoetra eo ankianjanao dia hovoky ny zavatsoa ao amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana amen zasenao ry havana mbola verina foana ary fehezanteny tena hoe anisan'izay tokony ho tazonitsika hiainantsika mandra-pialantsika ety an-tany dia zasenao velona ho an'i Kristy velona ao amin'ny Kristy ary velona anompo an'i Kristy fiainan'ny olona tena velona ho an'i Kristy ry havana dia fiainana mianatra
mianatra milona ao anatin'ny vavaka ary fiainana mianatra milona ao anatin'ny fanamasina. Ary androantsika dia mbola hijery teboka hafa fiainana miaina milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny zava-misy ary fahamarinana dia izay zavatra ilomantsika, izay zavatra avelantsika, ampilomantsika ny fiainantsika, dia izany zavatra izany tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fiainantsika, manome tsiro, manome fofona ary manome loko ny fiainantsika. Lasa misy mifindra amin'ilay zavatra ndomantsika azy mifindra amin'ny fiainantsika. Hitantsika tamin'ny farany rehefa alona ao anaty kafe ny mofo anankiray dia tsy maintsy maka tsiron'ilay kafe ilay izy, maka ny fofony ary maka ny lokony kafe. Raha alona ao anaty kafe zany ny mofo anankiray dia tsy maintsy hifindrano ny fofon'ilay kafe izy. Lasa misy fofona kafe, tsy ilay fofona mofo renao tamin'ny ianao mbola tsy nanatsoboka an'ilay izy no re, fa fofon'ilay kafe. Tsy maintsy hifindrano ny tsiron'ilay kafe, ny tsirona mofo dia somary matsatso ihany, fa rehefa milona ao anatin'ny kafe izy dia lasa hifindrano ilay tsiron'ilay kafe dia maheno tsirona kafe ianao rehefa mihinana an'ilay mofo milona tao anaty kafe. Dia tahaka izany ihany koa ny lokona mofo dia hafa ny lokona mofo, fa rehefa alona ao anatin'ny kafe izy dia lasa mandray ny lokony kafe. Dia tahaka izany ilay mofo alona ao anaty kafe dia tsy maintsy hiatrakain'ny tsiron'ilay kafe, hiatrakain'ny fofony ary hiatrakain'ny lokon'ilay kafe, miatraka aminy ny lokon'ilay kafe. Dia tahaka izany mihitsy zasainao amin'ny fotoantsika manomboka milona anaty vavaka, manomboka milona ao anatin'ny vavaka maharitra, dia tsy maintsy handray zavatra avy amin'Andriamanitra, avy any an-danitra zasainao. Rehefa tia milona mivavaka tsika dia tsy maintsy mandray ny tsiro avy any an-danitra, tsiro arotsaka Andriamanitra avy any an-danitra. Tsy maintsy mandray loko ara-panahy zasainao raha vao manomboka tsika milona anatin'ny vavaka. Izany hoe rehefa tia milona vavaka sy fanamasina tsika dia tsy maintsy hifindrana fofona avy any an-danitra, hifindrana tsiro avy any an-danitra, ary hifindrana loko ara-panahy avy any an-danitra. Rehefa tia milona mivavaka sy fanamasina zasainao dia tia milona ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy misy zavatra miatraika amintsika avy any an-danitra, tsy maintsy misy hiatrakana zavatra amin'ny tontolo ara-panahy avy any an-danitra ao amin'ny fiainantsika. Rehefa tena tia milona amin'ny vavaka sy ny fanamasina zasainao dia tsy maintsy misy zavatra mitranga avy any an-danitra, arotsaka Andriamanitra amintsika. Dia tahaka izany koa rehefa tia milona amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra zasainao, makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika, mitady mikatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tena tadiavina ilay izy. Ilay Andriamanitra dia manerana izao tontolo izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Salamo any, ny tontolon'Andriamanitra dia manerana ny tany sy izay rehetra eo aminy, fa zasainao nefa tsy ho tafiditra amin'ilay izy raha tsy mikatsaka an'ilay izy tsika, mikatsaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia zasainao mihitsy amboarinao ny tontolonao, amboariko ny tontoloko mba hidirako amin'izany hoe anatrika an'Andriamanitra izany isan'andro. Tena ady ara-panahy io satria ny fiainantsika isan'andro na omena za manokana, raha omena zao atao hoe fain'Andriamanitra hoe 72 heures ny iray andro, fa tena mbola tsy ampy ilay izy. Na atao hoe tsy atoro mihitsy azy za, tsy ampy foana ilay izy, fa misy zavatra atao foana, fa tsy maintsy manapa-kevitra zasainao hoe tia tontoloko tia ny tontolo men'Andriamanitra. Mety misy célibataire eto, mety misy manambady aman-janaka,
mety misy mitaiza kely a fa io tontolo men'andriamanitra anao mihitsy io a tsy maintsy manapa-kevitra raha sy ianao hoe tia ny tontolo men'andriamanitra anahy tia mitaiza zaza miasa manao raharaha manao asa fanompoana io tontolonao io tontoloko io mihitsy a tsy maintsy manapa-kevitra tsika hoe anamboatra io tontolo io a mba hidirana amin'ny fanatrehan'andriamanitra mba hanatrika an'andriamanitra tsika isan'andro fa ny sitrapony devoly a tsy isy io na ray segondra aza hiditra amin'ny fanatrehan'andriamanitra sy ianao fa andefasany zavatra be dehibe mety hoe tsara le izy a tsisy maharatsy azy andefasany olona ianao mba mitaraina aminao ohatra hoe mitaraina dia tsika moa eto ampianarina hoe mba mampahery ny hafa ohatra zany a hoe zavatra tsara nefany a tsy mahatonga anao manimba le fotoana mangalatra n'le fotoana tokony hanatrehanao an'andriamanitra andriamanitra hoe a dia manerana n'izao tontolo zao a fa tsy maintsy manapa-kevitra raha sy ianao hiditra amin'le izy fa tsy hoe eo izy dia hoe tafiditra ho azy tsika dia io tontolonao io mihitsy ny tontoloko mihitsy a no ndao amboarina manomboka androany mba hiainantsika n'izany hoe fanatrehan'andriamanitra zany isan'andro fa isaky ny manatrika an'andriamanitra milona ao anatin'ny vavaka sasy ianao a milona amin'ny fanahy masina dia tafiditra amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary rehefa tafiditra amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsika dia tsy maintsy misy zavatra arotsaka andriamanitra avotsitra andriamanitra avy any an-danitra ahazo tsiro tsika ahazo loko ahazo fofona avy any an-danitra rehefa tena mitia milona amin'ny fanatrehan'andriamanitra tsika amin'izao fiarahantsika amin'ny tompo izao dia tsy maintsy handray zavatra ao amin'ilay fanatrehan'andriamanitra tsy maintsy hifondrana zavatra avy any an-danitra tsika avy amin'andriamanitra ary tsy maintsy hiatrakana zavatra avy amin'andriamanitra tsika ao amin'ny fanandrihan'andriamanitra ahoana ary no anamboarana ny tontolontsika ho afaka hiainana ilay fanatrehan'andriamanitra raha antanina raha manontany anahy ianao zao dia tena tsisy na ray segondra ary raha ohatra ka hoe no tontolo enjikensika aty France indrindraindrindra fa tsy maintsy manapa-kevitra raha sy ianao manomboka amin'ny ara-panahy dia manapa-kevitra tsika hoe anomboka anamboatra ny tontolo ara-panahy fiainam-panahy mila karakaraina ny tontolo ara-panahintsika fiainam-panahintsika raha ny fiainana andavanandro sintona ny fotoanantsika daholo na dia ny fikarakarana sakafo ny andeha hividy sakafo ny manadio trano ny asa mandraraha ny asa fanompoana fa izasy ianao tsy ny asa fanompoana sy ny fikarakarana fiainam-panahy tsy vidany 3 heures na 4 heures aty am-piangonana isan-kerinandro fa tena ny andro mpiainantsika iray manontolo dia mila amboarintsika tontolo ara-panahintsika mila karakaraina io mila mena sakafo io taka ny vatantsika ihany a mila sakafo io tsy ny sakafo toriteny 30 minutes isaky ny alahady ihany na hoe teny kely vakina isan'andro ihany fa tena mila sakafo maraina atoandro hariva ny fiainam-panahintsika mila manamboatra ilay tontolo ara-panahy izay vao tafiditra ao anatin'izany hoe fanatrehan'andriamanitra zany dia ao koa ny saina manamboatra sasy ianao manomboka andrano tontolo ny saintsika satria ny saintsika io dia mila conscient saintsika amin'ny fanatrehan'andriamanitra voalazako teo hoe andriamanitra dia omniprésent manerana izao rehetra izao hoy davida any amin'ny salamo 7:7 sy 9 hoe aiza no ialako amin'ny fanahinao aiza no andosirako tsy eo anatrehanao na dia miakatra any an-danitra azy a indro any ianao ary na dia manao ny fiaina tsy hita fandriako azy a indro any ianao manerana izao rehetra izao andriamanitra fa tsy ny olona rehetra tsy ny kristianina rehetra no tafiditra ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra isan'andro a satria fahamarinana dia andriamanitra eo fa mety misy zavatra betsaka manakana antsika tsy ho tafiditra amin'ny fanatrehan'andriamanitra fa raha izasy ianao manomboka milona mivavaka
sy milona amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia lasa ho tafiditra tsika ao anatin'izany tafiditra tsika ao anatin'ny fanatrehan'andriamanitra rehefa milona amin'ny fanahy masina araka ny tenin'ny davida atao amin'ny salamo faraiky amin'ny dimapolo andininy faraiky amin'ny folo teo hoe aza manary aho hiala eo amin'ny fanatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko ny saintsika io koa izay zany aloha voalohany amin'ny saina hoe manamboatra tontolontsika ra-tsaina dia mila consciente foana sika hoe eo ny fanatrehan'andriamanitra fa raha vao conscientsika hoe eo ny fanatrehan'andriamanitra na ny fahotana aza misy fakapanahy be diabe tsy olo tafalatsaka ianao satria ianao conscient hoe eo ny fanatrehan'andriamanitra eto andriamanitra mety tsy hitany vatoko a mety tsy hitany zanako a mety tsy hitany mpiara-miasa fa rehefa conscient ianao sainao hoe eto ny fanatrehan'andriamanitra dia tsy ho tafalatsaka amin'ny fakapanahy ianao fa roan'izay any saintsika dia tian'andriamanitra anjakany io saintsika io fisainantsika ny pensée atsika isan'andro a dia tian'andriamanitra anjakany izy io ny Paoly apôstôly dia nilaza any amin'ny Korintianina voalohany 2:2 fa iza ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy tsika zany a mety manana ny fomba fisainantsika tsika maha-olombelona fa Andriamanitra kosa Andriamanitra dia te hanjaka amin'io saintsika io ny fisainantsika isan'andro io tian'Andriamanitra hanjakany io tiany a le fisainany mihitsy no hiditra ao anatin'ny saintsika dia rehefa miteny zavatra tsika na misaina zavatra dia ifanaraka amin'izay ifanitsy amin'izay sain'Andriamanitra izay mila manamboatra ny tontolo ny saintsika tsika mila mamolaka mila manapa-kevitra zasy ianao hoe tsika rery any amin'ny afina any tsy eo mason'ny olona ihany a fa tena any amin'ny afina mihitsy a tena hoe misy fisainana mandalo dia fantatrao mihitsy hoe tena fisainana ratsy zany a tsy sitrapon'Andriamanitra zany dia tena mily zasy ianao manapa-kevitra manamboatra ny tontolo ny saintsika Andriamanitra dia te hanjaka ao amin'io saintsika io dia hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly mampahery atsika any amin'ny Romanina 12:2 ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina fisainantsika olombelona any amin'ny Genesis any dia misy tenin'Andriamanitra hoe fisainan'ny olombelona dia ratsy foana mandritry ny andro izay mihitsy tsika olombelona fa mila manapa-kevitra zasy ianao raha mba te hiditra amin'izany hoe anatrika an'Andriamanitra ilona ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mila manapa-kevitra tsika hoe mamolaka ny saintsika io mihitsy maîtriser saintsika io mihitsy hoe tsy hanaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao fa tena hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra dia izay marina sy ankasitrahana hoy ny tenin'Andriamanitra fahatelo ny fotsika tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 5:9 dia hoy Jesosy hoe sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra tsy ahitan'Andriamanitra io ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy ho tafiditra ny fanatrehan'Andriamanitra zasy ianao raha tsy manomboka tsika mamolaka an'ity fotsika ity fotsika dia tena tahiry zavatra be diabe io ary tena sarotra tsy vitantsika mihitsy zany hoe amolaka ny fotsika fa mila manapa-kevitra zasy ianao ny amin'ny fotsika hoe tsy ho fenoana mino fa matadidy daholo tsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny faran'ny taona nandraisantsika ny taona vaovao a tsy ampiditra zordira tsontsika mety efa nisy izao nanomboka tamin'ny 1er janvier iny hatramin'ity mety efa firisaka angaman'izay fa tena manapa-kevitra zasy ianao hoe mba te ahitan'Andriamanitra mba te hilona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ndeha hoe soroko zany hodorako zany amin'ny afon'ny fanahy masina hodioviko angataka an'i Jesosy mba hanadioan'izany amin'ny rany satria tsika tsy ahova olona tsika tsy afaka hanova olona
za tsy mahova ny tenako fa tsy maintsy miatehitra amin'Andriamanitra fanahy masina manova ny olona manodidina antsika ary tsy afaka nova toe-javatra tsika fa izy foana raha mbola velona tsika izy foana zavatra olona na fotoana na ao an-trano io na any am-piasana io any am-pianarana na aty am-piangonana azy izy foana io satria tsisy hoe anjely hono nampiarahan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tao anaty ankohonana anjely hono ianao sambatra kosa zany olona zany tsisy koa hoe any am-piasana dia anjely daholo hono nataon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy dia aty am-piangonana hoe ny olona natsoan'Andriamanitra ao amin'ny Amérie anjely tsy olona fa anjely tsy possible zany fa raha mbola eto an-tanytsika olombelona daholo ny rahantsika miaina tsy maintsy isy foana anafotoana fa za sy ianao mila manapa-kevitra hoe amboariko kosa ty tontolo ny foko ty manomboka androany alao hiteny zay hiteny fa akomboko ny vavako ary soroko tsy ataoko miditra ato mihitsy zay ampanafotoana anahy na ampalahelo anahy na ampasositra anahy fanapa-kevitra io mila manova manamboatra ny tontolo tsikitsika sa manana ny fony misy olona tena misy kosa aloha olona mahita fa rara le izy hoe olona tena tsara fo be mihitsy izy na inona teneninao aminy dia tsara fo be mihitsy izy tena tsy metsara velatsy izy fa tena tsy mampaninina azy fa tena hoe madio foana ny fony fa rara zany zasenao mila manapa-kevitra tsika manomboka androany anamboatra ny tontolotsika tontolo ny fotsika mba hitantsika an'Andriamanitra mba hilonantsika ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa efatra mila manova manamboatra ny fitenitsika fiteny olazaiko eto dia ilay fiteny mba ho teny mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra nivoaka ny vavantsika satria misy teny mivoaka ny vava misitona fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny Daniela 10:12 Daniela dia mivavaka ary ny vavaka nataony teny nataony dia nisitona ny fanatrehan'Andriamanitra Daniela 10:12 dia hoy izy tamiko ary misy dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ny andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy misy teny avoaka antsika ary teneniko aloha hoe ny vavaka rehetra ataontsika dia tsisy very mihitsy fa mivavaka tsirairay ataontsika dia misintona fanatrehan'Andriamanitra fa misy ihany koa teny mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra misintona an'Andriamanitra ary tsy azo adoniana koa nefany fa misy teny misintona fanatrehan'ny fanaratsy inona le teny misintona fanatrehan'ny fanaratsy ireo teny negativa rehetra ninona teny negativa teneninao ho anao na ho an'ny olona manodidina anao na ho an'ny fiainam-panahinao na ho an'ny hoavinao dia misintona fanatrehan'ny fanaratsy zany satria ny programa amin'ny fanaratsy nitetika ny fanaratsy dia ny andringana mono ary angalatra dia raha vao mifanaraka amin'ireo zany ny tenitenen'ny vavanao misintona n'le avy tokoa zay noho ny teninao dia avy zay ozy angalatra izy amono ary andringana noho izany mila zasenao manomboka androany mivavaka misintona fanatrehan'Andriamanitra fa mila zasenao mamboatra ny fomba fitenitsika mety marary be mihitsy rehefa marary misy aretina miteny hoe mamparary fa aza miteny hoe marary be mihitsy izy tena marary tsy miteny an'izany sotsika fa mamboatra le tontolon'ny fitenitsika manomboka androany hiteny hoe na marary takininona aza le izy dia hiteny hoe ena le tsika tsy hoarary aloha fa raha sendra tonga ny aretina dia tsy hiteny ianao hoe marary be na hoe ahoana ihany ary izy ty fa hiteny zasenao hoe diakapoka tamin'i Jesosy efa nanasitrana an'izany Jesosy efa nitondra n'izany fanaintainana izany dia tahaka izany izay rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika mila zasenao manapa-kevitra
aminova sy amboatra tontolony fomba fitenitsika ary na ny environnement antsika io azy ny ao tokantrano dia mila manamboatra atmosfera zazianao tsy ho ady lava ao anatin'ny ady a ianao ary olombelona mety tsy mataty an'izany hoe miady dia tena ohatrany hoe te-hitsoka fa fanahy masina fanatrehan'Andriamanitra tsy tamana amin'izany hoe miady zany izy ao an-trano io na ty am-piangonana io na ny amin'ny asa io amin'ny tontolontsika rehetra mila manamboatra atmosfera zazianao satria io ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintianina voalohany 4:17 hoe fa Andriamanitra tsy tompony fikotronana fa tompony filaminana atao anatin'izao fiangonana izao anapa-kevitra zazianao anamboatra ny atmosfera atao anatin'ny fiangonana tena hoe ilamina fa tsy korotantsika ary ny ao an-trano na ny environnement amin'ny hoe fanadiovana sy ny fandaminana aza dia tena mila manamboatra zazianao tontolo ao anatin'ny tokantrano satria ianao ve anasa vahiny tonga ao an-trano rehefa misy anasa vahiny dia tena vita daholo hatramin'ny atsipirehany hatrany amin'ny tsipan'ilay vahiny ny fanadiovana sy fandaminana rehetra fandao zazianao na ny environnement antsika ao an-trano azy andray mpanjakany mpanjakantsika isan'andro mandray an'ilay fanahy masintsika isan'andro dia ndao mba ho an'boatritsika anomboka tena hoe andamina sy anadio hatrany amin'ny afina rehetra satria Andriamanitra dia mahita hatrany amin'ny afina rehetra mino afa tsy vitsy amintsika nefa le hoe mpakany amin'ny tranony président sy zokotahina tranony zareo milamina be foana madio be foana amin'ny fotoana rehetra izay analovana any ary zareo tena mahay décoré tsara mihitsy izy mahita zavatra vaovao foana ianao rehefa makany dia mahafinaritra daholo dia atsiarovako ihany koa misy pasteur anay pasteur Benja mivady pasteur Benja sy pasteur Nini izy mivady dia tena miaiky mihitsy ilay mpiara-miasa za moa mbola tsy tany an-tranony zareo fa ilay mpiara-miasa manao hoe pasteur Nini tena izy zareo moa telo lany zany dia izany hoe pasteur Nini vavy tokana ao an-trano fa tena miaiky ilay mpiara-miasa hoe pasteur Nini milamina be foana na tsy prévu ary ianao hoe ho any an-trano fa sendra mandalo dia andeha ho ao aminareo amin'ny fotoana rehetra mandritra ny taona milamina be sy mahadio be foana ny tranony ndao zazianao mafy be ny ritmantsika ty tena hoe tsy araka ny adidy aman'andraikitra rehetra fa ndao mba anamboatra ny environnement antsika mba tena atamana ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tahaka izany ihany koa ny fotoana mila manamboatra zazianao manamboatra ny fotoanantsika araka an'ilay teneniko teo hoe na omena 72 heures par jour ary tsy ampy le izy fa ndao tena hijery hoe ty zany ny ora esako ty zany ny planinako amin'ity herinandro ity dia ay zany mba hahita fotoana hoe tena le erahako anatrika an'Andriamanitra ilona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le milona zany manko tsy le vavaka maikamaika alohan'ny rehefa le mifona hoe alohan'ny sakafo fa tena hoe milona tena amina ora mihoatra ny 1 heure mihoatra ny 3 heures zany dia tena andamina fotoana zazianao hoe aiza fotoana anaovako raharaha andeha fitaiko aingany ity aiza fotoana azoko tsy olaniana amin'ny réseaux sociaux fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny oabolana 7:24 hoe fa ny fahaiza mandamina tsara no entinao miady fa napahakevitra io ny fotoana mandeha be foana efa 15 février sahady tsika ohatrany hoe vao malina le tamin'ny réveillon fa efa 15 février sahady tsika dia andeha mafy be io dia ho avy indray zao mipaka dia ho avy ny krismasy dia tapitra ny taona dia eo zazianao hoe izary moa zany le nilonako tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa manomboka amin'ny herinandro io tsika tena anamboatra ny fotoana fahaiza mandamina tsara no entinao miady amen fa enina
mila manamboatra zasinao fifandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa efa mpamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, fa mila manapa-kevitra tsika amaky, ahita didy ary aina ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy izany dia finoan'izao tontolo izao no finoantsika. Lasa ny fisainan'izao tontolo izao no iainantsika, no isainantsika. Mety miteny zao tontolo izao hoe asa fotsiny fa ny compte retraite koa dia izao fotsiny ilay izy. Tena asa izay ahazo anahy dia milaza zavatra negativa be dia be eo izy. Fa raha ohatra zasenao ilay tena hoe mahay sy miaina ny tenin'Andriamanitra dia afantatra ianao, afantatra fa fiainantsika dia voninahitra makamin'ny voninahitra. Amen. Ary kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao. Mila manova, mila manamboatra ny fifandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsy vitan'ilay mihaino toriteny fotsiny io fa tena le mihinana an'ilay izy dia miaina an'ilay izy dia velona amin'ilay izy, amin'ilay tenin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy mahay tenin'Andriamanitra zasenao dia isy fahasoavana be dia be. Tokony hiditra amintsika fa noho tsy fahaizantsika tenin'Andriamanitra dia lasa teny negativa nivoaka tamin'ny vava mombana situation anankiray na zava-misy eo amin'izao tontolo izao. Mety isy fakapanahy be dia be tokony ho resy, fa noho tsy fahaizana tenin'Andriamanitra dia tafalatsaka foana, dia miarina indray dia mitafalatsaka foana. Mety misy loza be dia be tsy tokony ho tranga tamin'ny fiainana, fa noho tsy fahaizana tenin'Andriamanitra dia lasa misaina zavatra ratsy dia miteniteny foana dia lasa mampidi-doza amin'ny fiainana. Fahafito eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fanatrehan'Andriamanitra anankiray. Andriamanitra eran'izao tontolo izao, manerana izao tontolo izao fa misy fanatrehan'Andriamanitra manokana mihitsy anatina fotoam-bavaka. Ao anatin'ny fotoam-bavaka tahaka izao dia misy zavatra mety efa nangatanao mivavaka foana, mandohalika foana ianao isa-maraina, mandohalika ianao isaky ny hariva mangataka an'ilay izy. Fa Andriamanitra dia nanondro toerana anankiray, nanangana ny fiangonana izy. Tsy adala mihitsy ny Jesosy nanangana fiangonana, fa ny fiangonana dia toerana hitahian'Andriamanitra anao. Misy fitahiana, vavaka ianao any an-trano, tsy maintsy mivavaka tsika any an-trano amina zavatra iray, fa ny fotoana sy ny toerana androtsahan'Andriamanitra an'ilay izy misy ka eto am-piangonana amin'ny fotoam-bavaka. Andriamanitra mamotsitra an'ilay izy. Hoy indrindra Andriamanitra, hoy Davida ao amin'ny Salamo 5:1-4 dia hoe sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo akanjanao. Tadidio ry havana fa tsy hoe zanaka kristianina ianao dia automatika ianao lasa mpivavaka koa, fa tena Andriamanitra mifidy ianao ary fandehanana ty am-piangonana aza mieritreritra hoe mandehandeha foana io, fa tena Andriamanitra mihitsy. Maninona moa tsika reto no fidian'Andriamanitra androany, anatrika amin'ny fotoam-bavaka androany? Maninona no ianao izay mijery any an-tokantrano no fidian'Andriamanitra? Fa eo amin'ny toerana izay fidian'Andriamanitra eo kianjany dia misy zavatra dia hovokisony ao amin'ny tranonao zahay ozy Davida, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Misy zava-panahy be dia be tian'Andriamanitra ho arotsaka, fa tsy arotsan'ilay izy any amin'ny toerana mangina hivavahanao, fa arotsany izy rehefa eto amin'ny fanatrehany. Dia hoy koa Andriamanitra any amin'ny Exodosy 20:7-20 tapany farany, eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako nanatonako anao sy hitahiko anao. Mitahy ianao Andriamanitra any amin'ny toerana rehetra, fa misy fitahiana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anaty fotoam-bavaka. Eo no anatonan'Andriamanitra anao ary
hitahiny ianao amin'ny lafiny izay tena mba andrandrainao sy tsy andrandrainao ihany koa. Ary Davida zany amin'ny salamo 2:20 andininy voalohany dia niteny mihitsy hoe faly ara ho izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny lapany Davida tsara tarehy, manana ny zavatra rehetra Davida, fa nafaly azy tsy adala akory Davida ka hoe andeha andany andro ho any an-tranon'Andriamanitra, fa misy antony io, fa mila manamboatra ianao manomboka androany ny fidirantsika, ny fomba rehetra azotsika miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anatina fotoam-bavaka. Ndreto ary misy santionany satria tena sarobidy be zany hoe milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia reto misy santionana zavatra ampidinin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany. Any amin'ny salamo 7:20 Davida dia niteny hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Misy fahasoavana sy famindrapo tian'Andriamanitra mba hanaraka asianao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa dia milaza ny salamo 120 andininy 4. Salamo 120 andininy 4 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe volon'elany no anaronany ianao ary ao ambanin'ny elany no alofanao, ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Misy fiarovana tsy vitan'ny maha-olombelona atsika, tsy vitan'izay ananantsika, tsy vitan'ny fitandremantsika, fa tsy maintsy Andriamanitra miaro atsika. Niteny laza jorovavolombelona tamin'ny heriny momba n'le hoe nisy accident nahazo anay fa tsy naninona izay dia vao tamin'ny zoma indray saika nisy accident fa tena hita hoe tanan'Andriamanitra. Nisy tomobila anankiroa teo alohanay, ny anankiray tsy nanome lalana nefa le ray sisika be, dia za koa moa tsy nahita le izy fa taitra fotsiny aho hoe nijanona tampoka kami, tena efa kaiky kely le tokony hoe idona ry zareo dia izay koa efa kaiky kely tokony idona, fa tao ny fiarovana satria eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy zavatra tsy ho vitantsika mihitsy, tsy ho vitanao ny aron'ny zanakao, tsy maintsy mandeha alefa mianatra ireo, dia misy fotoana mety tsy maintsy mandeha voyage, fa tsy vitantsika ny fiarovana. Mivavaka tsika mivavaka, fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany no isy fiarovana tsy vitantsika ho an'ny tenantsika, tsy vitantsika ho an'ny ankohonantsika, fa vitan'Andriamanitra rehefa ianao milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mampilona ny ankohonanao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao, dia isy fiarovana tsy vitan'ny olombelona. Dia tamin'izay moa dia Camille moa miaiky foana izy hoe elle est bénie cette voiture, dia ozy oui elle est bénie mais nous d'abord on est bénie. Azony le voiture amin'ny fidina izay ana juif, dia akan'le izy ary zay dia mbola ao anatin'le voiture Bible ny Torah moa ny endry mbola atao anatin'le voiture le izy nalaina, izany hoe misy fanatrehan'Andriamanitra tsy takatra ny saina ao anatin'le voiture anao koa tena atao misy feno fanatrehan'Andriamanitra, fa izy fiarovana tsy takatra ny saina. Dia nampatsiahivin'Andriamanitra tao anatin'le izy hoe nitenenin'Andriamanitra tsy hoe nampatsiahivina hoe ohatran'ny hoe matetika le ohatran'ny hoe loza tokony iseho fa tsy nanimbanay, fa hoy Andriamanitra hoe ny loza tokony tranga tao amin'ny tsy hita maso be lavitra noho ny tokony tranga hoe hita maso. Dia manomboka izao sasainao ndao tena ho hiditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandraka riva andro aman'alina, fa izy fiarovana tsy takatra ny saina amin'ny loza hita maso sy amin'ny loza tsy hita maso amin'ny fiainantsika sy ny ankohonantsika. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa tombony raha ilona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sasainao
dia eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe koa mibebay ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy famelombelomana. Fanahinao raha efa reradreraka, ny tenanao raha efa reradreraka, ny fiainanao raha efa reradreraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'ny filomana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia hisy famelombelomana ara-panahy izay hitondra hitarika famelombelomana amin'ny lafim-piainana rehetra. Ary farany driavana Jaona toko 5 andininy 14, Jaona toko 5 andininy 14, amin'ny anaran'i Jesosy: tomera amiko ary izao aminareo. Azafady fa tsy mahita ny lasoko. Jaona toko 5 andininy 14, tomera amiko ary izao aminareo. Raha sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Amen. Tsy afaka mitondra vokatra raha ianao tsy misy vokatra ara-panahy raha tsy mikambana amin'ny Jesosy, tsy mitsaraka amin'ny Jesosy, tsy misaraka amin'ny fanahy masina, fa tena milona ao anatin'ny fanahy masina, milona mivavaka isan'andro, eo milona amin'ny famanatrehan'Andriamanitra ary milona amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, milona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, satria tadidio fa ny tena pino dia manatrika an'Andriamanitra aloha isa maraina, manatrika an'Andriamanitra aloha vao manatrika fiainana. Marina mety hoe feno be ny programanao anatin'ny ray andro ary tena misy zavatra tena goavana be hoatrehanao amin'ny maraina iny, fa na dia tara aza, na dia tsy naneno aza ny alarma, na dia hoe mety ho tara amina rendez-vous aza, tsy manatrika fiainantsika, satria tsika tena pino dia anatrika an'Andriamanitra aloha, izay vao anatrika fiainana. Ny tena pino anatin'ny ady mamay, tsy manatrika ady aloha, tsy tonga dia manatrika an'ilay ady aloha, fa manatrika an'Andriamanitra aloha isan'andro, izay vao manatrika ady. Tena pino ihany koa dia manatrika an'Andriamanitra aloha, izay vao manatrika olona. Mety misy olona, misy rendez-vous important ho alehanao, na hoe na ny olona ao an-trano fotsiny hoe misy tsy maintsy misy resaka tsy maintsy hifanaovanareo mivady, na hoe resaka tsy maintsy hifanaovanao amin'ny zanakao, fa tsy manatrika olona tsika aloha, fa manatrika an'Andriamanitra aloha vao manatrika olona. Ho an'ny mpianatra isan'andro tsy manatrika fianarana aloha, fa manatrika an'Andriamanitra aloha, izay vao manatrika fianarana. Mety misy fahasoavana tena efa nandrandrainao dia mipoaka ilay izy, mivotsitra avy any an-danitra ilay izy, fa tsy manatrika fahasoavana tsika aloha, fa manatrika an'Andriamanitra aloha. Na dia fotoana kely fotsiny aza hoe vita ilay fahasoavana, tena azo nahazo taratasy ianao, nahazo mesazy ianao hoe lamina ilay izy, vita somatsara, fa tsy manatrika fahasoavana aloha, fa manatrika an'Andriamanitra aloha. Dia ao anatin'ny zavatra rehetra, ratsorina amin'ny fotoana rehetra, toe-javatra rehetra, raha mbola velona koa tsika, dia tsy maintsy manatrika an'Andriamanitra aloha, mitoetra milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, vao manatrika izay rehetra hoatrehany eo amin'ny fiainana, na tsara io na ratsy. Fa rehefa milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha ianao, dia alohan'ny hatrehantsika fiainana, dia ho fiainana milamina. Mety andalo, mety hisy zavatra ampitomany mihitsy amin'iny andro iray iny, fa tsy ilona ao anatin'ny ranomasontsika, fa ilona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety andalo ny olana sy ny zavatra ratsy rehetra, fa tsy ilona ao anatin'ny olantsika, fa ilona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana kosa hoe tsy milona anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika, fa tonga dia manatrika fiainana, manatrika olana,
dia lasa ilona ao anatina fahoriana tsy destine eo antsika korytsika fa tsy maintsy izay ny hafarany raha vao tsy manatrika an'Andriamanitra tsika alohan'ny zavatra rehetra sy alohan'ny fotoana rehetra farany alohan'ny farany araka ny tenenina tamintsika nampianarin'Andriamanitra atsika tamin'ny heriny dia rehefa manatrika an'Andriamanitra zainao milona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mandray ilay tsiro mandray ilay loko mandray ny fofona avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra dia ny zavatra izay ataontsika amin'iny andro iray manontolo iny dia isy zavatra avy any an-danitra isy zava-panahy dia na hitenitsika ampahery olona tsika na mizara tenin'Andriamanitra ao amin'ny olona dia tena isy fiantraikany amin'ilay olona izany isy loko ifindra avy any amin'ilay olona isy tsiro ifindra any amin'ilay olona ary isy fofona avy any an-danitra ifindra amin'ilay olona ary tena farany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakarivo zasainao dia na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny alantsika ty tany na amin'ny fotoaninona no alantsika eto tany akan'Andriamanitra atsika dia ho any an-danitra zasainao ary na amin'ny fotoana inona na roviany Jesosy niverina raha milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakarivo zasainao dia hiaraka aminy ho any an-danitra tsika noho izany manomboka androany ndao tena amboarintsika ny tontolontsika iray manontolo misy be dia be ny teboka teo fa mety mbola misy maro be noho ireo mila amboarintsika manomboka androany mba tena hoe tafiditra ilona amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany foana zasainao amin'ny fotoana rehetra amin'ny androm-piainantsika rehetra ndao ary mba tena angetahetana izany fanatrehan'Andriamanitra izany zasainao ndao ataontsika akiry izany alohan'ny vavahantsika Sotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fanatrehanao. Sotranao Jesosy fa ianao ilay milaza aminay hoe indro izany momba anareo mandrakariva mbaram-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fonanay aminao izay rehetra fotoana lany ny alanay teo amin'ny fanatrehanao. Voasitony distraction maro eto amin'izao tontolo izao. Voasitony fahotana izay nampisaraka anay teo amin'ny fanatrehanao, niala teo amin'ny fanatrehanao.
mamindrafo aminay jesosy io ary aza isaina hoelokay tsirairay avy intsony ny lasa rehetra izay ny alanay teo amin'ny fanatrehanao ankehitriny kosa mangetaentana zany fanatrehanao zany zay satria natoronay anao ny lalana hoe natoronay anao hoe inavy ny tombontsoa voasombony fotsiny ireo tombontsoa nomenao ireo nampahafantaranao anay ireo hoe tombony amin'izany hoe eo amin'ny fanatrehanao fa mba te hiditra amin'izany ary tsy aly eo intsony zay Andriamanitra fanay masono aza melana intsony izay tsirairay avy fa tena azoly ary tao mandrakariva ho eo amin'ny fanatrehanao dia mametraka ny tsirairay avy manomboka amin'ny tenako eo am-pelatananao mba isan'andro tena hiasa tena hoe hiasa tanteraka izay hitravahen zany hoe fanamboarana tontolo ny fiainanay izany mba ahafahanay miditra eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fotoana rehetra ary tena hoe anana fotoana malalaka ilomanay ao anatin'ny fanatrehanao mba tsy ho lanin'ny distraction ninninna intsony tsy ho lanin'ny olona tsy ho lanin'ny resaka tsy ho lanin'ny réseaux sociaux ny fotoananay Andriamanitra fa tena mba ho lany eo amin'ny filomana amin'ny fanatrehanao dia mankasitraka indrindra fanamasina ny amin'izay asa efa natomboka ao anatinay tsirairay avy tamin'ny alalan'izany teninao zany ny asa izay ho tohizanao ary ho tanterahanao aminay tsirairay avy satria fantatray fa tena enao mihitsy te handray anao eo ambany elatrao mandrakariva andro amanalina ho eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva satria te hiaro anay ianao te hanasoa anay ianao te hitay anay ianao ary te hiazona anay mandrakizay ho tonga ny an-danitra ary hiaraka aminao mandrakizay dia te hirizo ny olonao tsirairay avy manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'izandry indrindra fanay masonao ary ndranao anay Jesosy andrakotra anay tsirairay avy andrakotra an'izay rehetra voarainay tamin'ny teninao ary andrakotra ny hoavinay manontolo mba ho eo ambany fanatrehanao mandrakariva izahay ho voninahitrao ary ho fitahiana ny ara-panary ny ara-piainanay sy ny hoavinay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iwanilano fona lutiko yakina mini Utitani tuerna fawe Tupuoni fanache tonga amin'ny fotoanany fanatitra tsika dia mianatra famarinana anankiray amin'ny bokin'ny Lioka toko fahaenina andiny favalo amby telopolo hoy ny tenin'Andriamanitra omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omena no ampifonareo fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa amin'ny teny vahiny izy milaza hoe donner et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés et ils déborderont. Famarina na umbadika zany tenin'Andriamanitra zany riavana dia ny fahafoizana an'Andriamanitra dia raha toka te ho tahintsika dia mifamatotra be amin'ny refiny fahatakarantsika ny fahafoizantsika an'Andriamanitra manahoana ny mety hoe fahatakarana zany fanatitra zany rehefa esinao amina kajy ve amina hoe intérêt ve sa amina hoe condition ve sa rehefa esinao amin'ny finoanao hoe manome androany satria noko fa misy zavatra amaritra ny hoaviko ray manontolo ny 5 taonako ny 10 taonako ao aoriana zao fanatitra zay ataoko zao ka miankina be riavana amin'ny fahatakarako sy ny fahatakaranao ny fahafoizana omen'Andriamanitra ka
manomboka izao raha foytsika ho an'Andriamanitra dia amboary mihitsy ny any anatin'ny sainao hoe anomboka takatra itsika hoe matoa manome an'Andriamanitra dia misy zavatra tian'Andriamanitra atao ambadika n'izao fahafoizana izao ka io manaritsika ao anatin'ny fanatitra afaka mandroso ny diakona dia tsika kosa anomana ny fanatitra tsika Maneira nanita Tozavu namarai Manchakucha izan Ni fama sinanau Tumpo etwaminai Manira nau ni funai Manira nau ni Maneira nanita Tozavu namarai Manchakucha izan Ni fama sinanau Tumpo etwaminai Manira nau ni funai Manira nau ni Cheanau Fanati piderana Ideraquanau Ateri chiutubo Etuana cheanau Cena confiderana Cena confiderana la confidera ny mpanompon'Andriamanitra dia tsika kosa hitsanganao anatin'ny fanolorana ny fanatitra raha io itoanatrehanao androany no anoloranay an'izao fanatitra izao ampifofeny fankasitrahana ampifofeny fanajana no anomezanay ianao araka ny teninao milaza hoe omena dia omeo dia mba omena ianareo amarino aminay tsirairay avy zany fa amin'izao fanatitra izay atolotra eo anao izao dia ianao koa mba hanome anay vangio manokana ny fahatakaranay Andriamanitra mba anomboka takatra izay fa ny fahafoizana ohatran'izao dia mamaritra no avinay iray manontolo tsy ho refesina kady intsony ny fahafoizana eo anao tsy ho faritana calcul na intérêt na mety hoe condition ny fahafoizanay manomboka izao fa amin'ny finoana amin'ny fanajana ary vokatry ny fona iray manontolo ka ray izao fanatitra izao androany mba ho fanomeza amboninahitra ny anaranao aoka hifamatotra amin'izao fanatitra izao androany ny valim-potianay avy any an-danitra hiteny izao fanatitra taonay izao hamaritra ny tontolom-piainanay rehetra fitahiana miampy fitahiana voninahitra miantso voninahitra ao ambadika izao fahafoizanay izao dia hivadika ho témoignage goavana ho an'ny fiainanay tsirairay avy any izao fahafoizana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsika rehetra anao hoe amen. Ateri chiutupo etwana cheanau Fanati piderana Ideraquanau afaka masotoerantsika to Ateri chiutupo etwana cheanau Cena confiderana Cena confiderana
mandratry ny arahabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy ry havana izay efa natezina teny am-pianjoana misaotra an'andriamanitra lehibe tsika androany a raha mba afaka nanantona anazy a ampifaniana indray a teto amin'ity toerana ity toy izao indray ara-tompoko a ny fandaharana sy ny fanentanana ho an'ny fiangonantsika amin'ny herinandro ity ny vakitentsika dia maki ny bokyny ezekela isika ezekela toko fafito ka hatramin'ny ezekela toko faharoapolo ka toy izao arany a no amakitsika azy a mamaky toko roa avy a mifampitoy isika manomboka androany alahady a ka hatramin'ny asabotsy manarak'izay a dia mampatsiahy antsika ry havana ny amin'ny vavaka intercession izay atao a ny alatsinainy a ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sasany alina ka hatramin'ny 10 ala ao amin'ny whatsapp izy io no atao a ka raha sanatrianao a ka mbola tsy ao anatin'ilay groupe a dia ka maniry araka ivavaka aminay dia afaka manantona ny tompona andraikitra ianao a mamela arana anao a mba afany a mampiditra anao anatin'izany tompoko manentana antsika manarak'izay ihany koa tompoko a vavaka sy fifajikana izay atao a isaky ny alarobia tontolo ny andro a izay ombonantsika amin'ny fiangonantsika MRE any Madagasikara koa hanetanana antsika ihany koa tompoko a izany fotoana masina izany tsy ho adintsika manarak'izay ihany koa ry havana vavaka ho an'ny Madagasikara isan'andro a maka 10 minitra isika ao anatiny 4 ora dia hivavaka ho an'ny Madagasikara isika ary matsiaro amam-bavaka manokana ho an'ny Tomasina isika sy ho an'ny vahoaka ny Tomasina koa ao anatin'izany raha mbola tsy tonga eny amin'irao alandry jesosy ry havana ka sitrapony ihany koa dia hiaraka eo neto isika amin'ny herin'ny no toy izao a amin'ny 3 ora tolakandro a ny toerana tsy miova fa eto amin'ny toerana ity ihany a 86 rue Colonel Fabien Cachon koa manantena iona amintsika tompoko ho anao izay te iona manokana pasteur na mila vavaka dia afaka mandrainao hatrany izy ry havana tahaka ny mahazatra ao aoriana izao fotoana izao a efa misy toerana voahomana amin'izany a ao ambatsika ao izao kultantsika izao ihany koa ry havana raha sanatrika tsy hitanao intsony a ao amin'ny Facebook a dia afaka averenao jerena ao amin'ny YouTube zany a tsindrinao a MRE France dia mipoitra eo avokoa ny fotoam-bavaka antsika rehetra ary farany a dia manentana antsika mba hihaino ny radio antsika na ny web radio zany a afaka hiainonao amin'izay toerana misy anao rehetra zany tompoko a afaka andraisantsika fampaherezana misy ny hirahira ara-panahy ary misy ihany koa ny toriteny a ao anatin'izany izay indray ara ny filazantsika androany a dia mirary herinandro a homba mpitahiana ho antsika tsirairay avy saotra tompoko tsangantsika tompoko andray tsotrano alohan'ny maranantsika nateraka an'izao fotoana zao alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana dia misy vaovao manokana toy an'ny tenen'ny mpanompon'andriamanitra teo hoe mivavaka ho an'ny Tomasina sy ny mponiny Tomasintsika dia indray aman-drentsika ra-panahy pasteur Jocelyn Ranjarson dia manentana ny fiangonana tsirairay fiangonana MRE tsirairay a ny any Antananarivo rehetra ny any Antsirabe ny any Tomasina ihany koa moa ary ny aty a Paris manentana antsika fiangonana rehetra indray aman-drentsika ra-panahy mba hiara entantsika satria mety tsy nare vaovao ianao fa ny fiangonana trano fiangonana ny MRE Tomasina dia niaronrodana ny tafo ny ala daholo ny tafo a dia maika be le izy lafo dia lafo ny vidin'ny tafo mahavitan'izy rehetra dia mangataka amin'ny fiangonana manentana ny fiangonana mba hiara entana ny ray aman-drentsika ra-panahy mba ho afaka hivavaka ry zareo hoe misy tafo amin'ny alahady heriny dia raha misy foinao ary tsy ny fiangonana ihany no ataony tsy ny fiangonana MRE Tomasina ihany no ho ataony fiangonana MRE zany a fa ny fiangonana hafa ihany koa dia ho ampiana anatin'izany ary misy fanampiana manokana ihany koa ny mpino ao anatin'ny fiangonana mpino sahirana ao amin'ny fiangonana MRE Tomasina sy ny mpino sahirana avy any amin'ny fiangonana hafa sy ny olona tsy mpino ihany koa fa satria samy malagasy tsika dia manentana zany hoe fanampiana izay foitsika zany a dia ho alefa mitambatra ho alefa maika any Madagasikara dia afaka miteny amiko
sy amin'ny zokitahiana zay manana afalipo zay manome ampifaliana misitrakaandriamanitra manome amin'ny fo fa tsy terena dia ho alefantsika mitambatra maika le izy dia misaotra antsika tsirairay avy tompoko ndao ary tsika hivavaka hisaotra n'andriamanitra ny amin'ny fotoana androany dia ametraka ihany koa io herinandro ho avy io eo ampelantanany raha eo mankasitraka anao zahay misaotra anao zay andriamanitra raisy zanaka ary fanay masonao tamin'ny fanatrehanao teto ary ny fampianaranao anay mba hiditra amin'izany fanatrehanao zany tsy eto am-piangonana ihany fa amin'ny androm-piainana rehetra amin'ny toerana rehetra zay misy anay rehetra amin'ny tontolo rehetra zay misy anay rehetra dia antsoinao zay mba hiditra amin'ny fanatrehanao satria eo ny fanatrehanao ihany ny mampety anay eo no efa nanomananao toerana anasoavanao hitahinao fanahinay sy no avinay manontolo dia mankasitraka anao zay ny amin'izany ary tao misy atsegontra zay fanamasina hiditra amin'izany fanatrehanao zany saraketo zay amin'ity alahady arivo ity dia mametraka ny tsirairay avy eo ampelantananao andriamanitro mametraka manokana ny poniny tomasina ny fiangonana MRE tomasina mpino zay tratra ny voina tao anatin'iny cyclone iny dia mametraka azy ireo ampelantananao zahay enao no ampionina enao no amatsy enao no anangana indray zay rehetra mety simba sy rava tao anatin'izany enao koa no marina hoe fanentany zay fa rehefa tsy enao manorina ny trano dia miasa foana ny mpiasa anome foana zay mpanome fa kinona feno ny fanarenana ny tafon'ny fiangonana MRE tomasina dia mankasitraka manokana zay ny amin'ny nitahinao andriamanitra fahagagana tena naporofoinao fantananao dia momba ny fiangonana MRE tomasina dia narovanao fitaovana rehetra tao anatin'ny fiangonana teo ambony estrady dia mankasitraka zay ny amin'ny tananao zay nomba sy niaro izany fitaovana rehetra ny fiangonana zany dia petraka ifeno ny fananganana indray fanarenana indray ary mametraka mponina rehetra zay nampinona ny tsipino zay very fananana rava fananana mba enao tananao andriamanitra amindra foka anangana indray tananao amatsy indray zay rehetra ilaina izy ireo dia apetraka ifeno ampelantananao mametraka ihany koa zay rehetra marary ao amin'izao fotoana izao mba tonononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanasitranana tanteraka guérison divine restauration divine santé divine ho an'izay tsirairay avy marary na ny tokantrano na ny amin'ny hôpitaly entinay manokana eo ampelantananao madame Diour zay any amin'ny hôpitaly nandritra ny herinandro zao petraka ifeno ampelantananao izy tononoko Jesosy fanasitranana avy aminao ho arotsaka ao ho akorinanao amin'ny vatany ary ny ranao ikorina hitondra fanasitranana andevona ny aretina rehetra ary anangana indray fahasalamany diakapoka taminao hikasika manokana ary andevona ny fototry ny aretiny ary tondra fanasitranana manokana andriamanitro dia apetraka ifeno ampelantananao koa zokinanoa ianao ny toy anatanteraka ny fanasitranana Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia izay rehetra marary eny tokantrano ihany koa dia entinay eto anatrehanao tonononay fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fanahy amin'ny saina amin'ny vatany tsirairay avy dia mametraka ny tsirairay zay andalo olana manatrika olana amin'ny herinandro io andriamanitra nametoky anay ianao fa te apiditra anay amin'ny fanatrehanao dia tafiditra amin'ny fanatrehanao ny zay rehetra mandalo olana ka ny olana dia ho raisinao an-tanana ary ianao niady ho an'ny tsirairay avy dia misaotra indrindra ny amin'izay rehetra ho ataonao fanay masonao amin'ny herinandro io ho anay rehetra manomboka amin'ny fiainam-panahy sy ny lafim-piainanay rehetra dia mankasitraka ny amin'ny fanatrehanao ho vonina hatrao irery ihany any Andriamanitro fiainany tsirairay avy dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ihany koa nitsodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny Matthieu 7:20 hoe ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ianao manomboka androany ilay kristianina pino
ilona amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia ho tanterahan'i jesosy aminao ne izany omba ny ara-panahinao anie jesosy, omba ny tokantranonao anie jesosy, omba ny zanakao tsirairay avy anie jesosy, omba n'izay rehetrarehetra ho ataonao sy tsy maintsy ho atrehanao amin'ny herinandro io anie jesosy, omba n'izay rehetra projet anao anie jesosy na ny ara-panahy na ara-piainana dia ho voninahitr'andriamanitra rery any eny amin'ny fiainanao ary ho aseho an'andriamanitra nefa izy ilay présent amin'ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra, izy ilay momba anao amin'ny fotoana rehetra na amin'ny atoandro na amin'ny alina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rainay izy any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any amin'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra na ionay no izany nasahazamanay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa ho anao fanjakana sy ny hery ary mivonaitra mandraka izay. Amen. Sotra n'Andriamanitra tsika ravana afaka mipetraka kely tsika vetivety mpamaranana ny fotoana. Sotra n'Andriamanitra tsika raha natotosany izao fotoana androany izao ho voninahitra ny anarany rery any averina amin'ny rery ny voninahitra satria izy no mendrika andray an'izany, izy no mendrika andray ny fiankofana rehetra sy ny fanatitra ary ny fiderana rehetra izay natoyntsika ho azy teto amin'ity androany ity. Mba ampahery kely anao dia mba hainao indray anao mipahery ny manodidina anao rehefa avy eo. Ina moa no ataony renireny akoho reny rehefa mikotrika ny zanany? Ny anton'ilay hoe mikotrika n'ilay atody atody aloha izany ny apetraka ao dia mikotrika n'ilay atody izy dia lasa mamoa ilay atody lasa akoho kely. Androany ihany koa tsy hoe akoho tsika akory fa tsika izany ilay manotrina antsika eo Andriamanitra no andao angatantsika hanotrina antsika. Dika izay fa eo fanotrona an'Andriamanitra izay rehetrarehetra ao anatiny, izay rehetrarehetra zavatra mbola tsy ataontsika hoe mbola tsy miposaka fahasoavana eny an-dalana dia Andriamanitra ny eno ampiposaka an'izany, amoy an'izany, ho fohy ny fahasoavana, ho fohy ny fitahiana rehefa eo ny fanotrona an'Andriamanitra. Dia afaka mba hitsangantsika dia hiteny kely amin'ny manodidina antsika satria araka ny tenin'Andriamanitra izay nitsofan'ny pasteur Rano antsika teo hoe raha izy ny momba antsika, izy no atohatra antsika amin'izay rehetra ho ataontsika ary amin'ity herinandro ity mba afaka hitsangana kely tsika dia mba ifampitantantsika rehefa avy eo fa mba hifampahery anao amin'ny olona tsirairay avy eo amin'ny manodidina anao. Afaka miteny aminy ianao hoe Andriamanitra ny momba anao indray amin'ity herinandro ity raha makivaky fiainana ianao dia izy ane anotrina anao manokana ka ninina mety zavatra andrasanao amin'Andriamanitra dia mba ho fohy ane izay zavatra andrasanao manokana amin'Andriamanitra, ahita fahombiazana ane ianao amin'izay rehetrarehetra ataonao, mba hisy tanan'Andriamanitra manokana mihitsy ane hipetraka eo amin'ny fiainanao. Tsika ifampitatana rehefa avy eo dia ndao tsika hiarahirahira hoe isakiny miao amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka. Afaka mandrosondroso aty anoloany ny fo ahitanao isandratra, uitena aminao raha mandeha lalana, ny anaran'i Jesosy no hidrotazana dia ampamirapiratra ny tavany aminao.
misy fahatsaran'andriamanitra mikotrika manokana ny fiainana amin'ity herinandro izy lotsaka ny fitahian'andriamanitra rehetra indray amin'ity herinandro ity satria eo ny fanontronan'andriamanitra manotrina ny fiainantsika tsirairay avy na ho an'ny ankizy mpianatra izany na ho an'ny ray aman-dreny izany no mifanao veloma dia izay ny fotoanantsika androany manasa antsika tsika raha avy mbola afaka iaraiala hita